Efa resaka n'izay sehatry ny fampianarana izay antsika dia notokanana androany ny foto-drafitrasa vaovao ny fitoerana mpampianarana mpitaindavitra ny Cntmad eto izany no tinambara etsy Ambatomitsangana fitoerana izay ahafahan'ireo mpianatra ny tanora manohy ny fianarany ary tsy voatery miverina an-tsekoly izy ireo no manaraka izay fianaran'izay fa ampitaindavitra ny fianarana ho azy ireo. Ny filohan'ny antenimerandolona Andriamatoa Rakotovao sy ny mpikambana ao anatin'ny governemanta no tazana mevonahitra izany fotoana izany. Mahatratra 420 ny fitoerana mpitaindavitra na ny centre de formation Cntmad manerana ny faritra 20 eto Madagasikara ary efa maherana 7,000 alina ny isan'ireo manaraka fiofanana ao amin'ireto fitoerana ireto. Ahitana lalam-piofanana valo moa ao amin'ny Cntmad raha nambarany tare jeneraly ny Cntmad nandritra ny fanokanana ny fitoerana vaovao tetsy Ambatomitsangana. Mbola mitohy ny fanapariahana satria ny Cntmad dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe université de proximité, université manakaiky kokoa ny vahoaka mba tsy ho lasa sakana ho an'ny vahoaka manerana ny nosy ny fidirana amin'ny fampianarana ambaratonga ambony noho ny fahalavirana. Misy lalam-piofanana valo ato amin'ny Cntmad raha tany saina vetivety dia eo ny droit, gestion, économie informatique, communication, commerce, télécommunication sy ny génie industriel. Lalam-piofanana mora itadiavana azy ireo rehefa vita ny fianaran'ny mpianatra satria efa avy nanaovana karazana fikarohana manokana no nanolorana zany ireo lalam-piofanana ireo. Diplôma karazany roa no avokato dia ny licence zany ao amin'ny L3 dia ny master ao amin'ny M2. Ho an'ireo izay manohy ny fianarana amin'ny fampianarana ambony dia tokony hijery ireo sekoly ara-dalàna sy eken'ny fanjakana hoy ny ministra ny fampianarana ambony. Raha tsy mahazo habilitation io formation nomena habilitation na amin'ny toeram-pampianarana ambony anankiray misy formation ataony dia nomena habilitation fa tsy hoe manao formation hafa indray izy nataontsika hoe filière hafa dia tsy maintsy mbola maka habilitation izay koa mahavofitaka matetika ny olona zany ka tsy maintsy maka an'ireo habilitation any amin'ny toeram-pampianarana mahazo izay izy izay vao eken'ny fanjakana ny diplôme zany. Ka io zany dia izay moa zany efa manao fitsirina ihany fa dia sahala amin'ny zavatra rehetra, sahala amin'ny informel rehetra io dia indray tena tsy voara-maso fa dia sahala hoe rehefa tonga any zay vao hita hoe kaity mamita bahoaka zany. Nilaza moa ny filohan'ny antenimerandolona Rakotovao fa mariky ny fahaiza-mitantana ny fahavitan'ny foto-drafitrasa lehibe tahaka izao.